aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Aoka azava amin'ny olona rehetra ny jironareo. Aoka azava amin'ny olona rehetra ny jironareo. Izany no asongado ny mofinainantsika anio filazany tsara araka ny Luka 2:20, andiny ny 7:30 hatramin'ny 9:30. Vakitsika ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: tsy misy olona mandrehitra jiro ka metraka azy ao an-davaka na ao ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro izy mba ho hitan'izay miditra ny mazava. Ny masonao no jiron'ny tena, koa raha tsara ny masonao dia mazava ny tenanao rehetra, fa raha ratsy izy dia maizina koa ny tenanao. Koa tandremo, fandreo maizina ny mazava izay ao anatinao. Ary amin'izany, raha mazava ny tenanao rehetra ka tsy misy maizina, dia hazava avokoa izy rehetra, tahaka ny jiro raha mirehatra tsara ka manazava anao. Ray Masina, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Aoka hazava amin'ny olona rehetra ny jironao. Fampianarana miendrika fanoharana nataony Jesoa Kristy ny momba ny mazava. Eto dia nampitain'i Jesosy fa tsy mijanona eo aminy amin'ny maha-fahazavanin'izao tontolo izao azy fotsiny ny mazava, fa mipaka, miampita any amin'ny mino rehetra ny fahazavany. Araka izany, ny mino rehetra mihitsy no manana adidy ampely anaparika izany fahazavana, izany mazava izany. Endrika anankiroa eto amin'ity mofinainantsika anio ity ny fomba nanazavan'i Jesoa ny mazava ao anatin'ny mpino. Ny anankiray dia tahaka ny jiro fanala izay manazava ny trano, ka tsy sanatry apetraka any ambany fandriana na any an-davaka na any anaty vata famarana, fa apetraka amin'ny toerana talaky maso mba hitondra fahazavana bebe kokoa ho amin'izay rehetra ao an-trano. Io jiro io no ny fipetrahany jiro io amin'ny toerany izay mety sy sahaza no miantoka ny fahazavana ho an'ny ao an-trano ray manontolo. Raha ratsy toerana ny jiro dia mety ho maizina ny ao an-trano, ary raha tsara toerana kosa ny jiro dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Etsy ankilan'izay dia ampitain'i Jesoa ny fanoharana mahakasika ny maso. Hoy izy hoe ny maso no jiron'ny tena. Ny maso no loharanon'ny fahazavana ho an'ny olombelona. Ny maso no mampiditra fahazavana ka miankina amin'izay jeren'ny maso ny fahazavan'ny tena, ary miankina amin'izay hitan'ny maso no ananan'ny tena ray manontolo ny mazava. Eto dia mampianatra Jesoa tsy ahatonga ny maso anamaizina ny efa mazava sanatria, fa hitondra ny tena ho any amin'ny fahazavana. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, azavaina ny ao an-trano, azavaina ny tena dia mitondra fahazavana ho an'ny rehetra izany. Tsy natao ho tehirizina ho an'ny tena samy rery mantsy ny fahazavana, fa natao
hozaraina ho an'ny olona rehetra rahateo. Manana anjara amin'io fahazavana io avokoa ny ao an-trano rehetra, ny tena rehetra. Arak'izany dia hiankina ny ain-dehiben'ny fahazavana, ny toerana asiana ny mazava sy ny jeren'ny maso. Isika ry havako, ilay jiro ety amin'izao tontolo izao, jiro tsara petraka sa jiro ratsy fipetraka isika ka tonga hanamaizina ny eo akaiky, hanamaloka nefa mazava. Jiro tsara toerana isika ka mitondra fahazavana ho an'ny manodidina, sa isika indray no manakona ny fahazavana te hiditra ho amin'ny hafa sy ny manodidina antsika. Ny maso no jiron'ny tena. Arak'izany dia manana dido, anana fijery tsara, anana fijery madio, anana fijery mazava ny maso. Tsy anao fijery mangarika, tsy anao fijery miavona, tsy anao fijery izay fijery mitanila, fa hitondra fahazavana lehibe ho amin'ny sokajy rehetra misy antsika. Indraindray tokoa manko ry havako, ny fomba fijerintsika, ny zavatra jerentsika, ny fisainantsika, ny fieritreretantsika no maizina, dia maizina avokoa ny ao anatintsika ray manontolo. Indraindray ny fijerintsika manamaloka ny fahazavana ao anaty sy amin'ny manodidina antsika rehetra. Androany isika dia ampianarin'ny tenin'Andriamanitra hipetraka amin'ny fitoerana tsara, amin'ny fitoerana tsara izay mampahazava ny manodidina, mba hipetraka eo amin'ny fitoeran-jiro eo fa tsy ho any ambany vata famarana, hanokatra tsara ny maso fa tsy sanatria ahatonga antsika hanamaloka, hanamaizina, eny ahatonga antsika mihitsy aza ho aizina ho an'ny tany. Izao no ambaran'ny soratra masina hoe: tandremo, fandrao maizina amin'ny mazava ao anatinao. Raha mirehatra tsara ny jirontsika, raha mipetraka tsara amin'ny fitoeran'ny jirontsika, raha mijery mazava ny masontsika, raha mijery madio, manana fijery madio isika, fisainana madio, dia tsy isika ihany no hazava fa ny manodidina antsika rehetra, ary dia afa-po amintsika Andriamanitra. Aoka ary isika mino ny kristianina tsiraray avy mba ho tonga fifalian'Andriamanitra amin'ny fahazavana ao anatintsika, amin'ny fijerintsika, ny fijerina, ampiasa ny fijerin'Andriamanitra amin'ny fijerintsika, amin'ny fisainantsika, amin'ny fieritreretantsika, ka tsy eritreri-dratsy ho an'ny namantsika na ho amin'ny fiarahamonina misy antsika, fa hevitra mandrakariva izay hahasoa sy hahatsara azy hitondra sy hamirapiratan'ny fahazavan'Andriamanitra. Deo an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Tompo, misaotra sy midera mankalaza anao zahay, raha afaka nandre indray izany teny ny fahazavana, mananatra anay, mampianatra anay mba handrehitra tsara ny jiro izay efa nampirehetinao Andriamanitra ao anatinay, mba hitondra fahazavana ho an'ny manodidinanay. Vonin'izay Tompo, ho vavolombelonao tokoa, hanazava ny fanilo izay efa nampitondranao anay, amin'ny fiteninay, amin'ny fijerinay, amin'ny fisainanay, amin'ny asanay, dia ho mpanomponao marina tokoa. Amin'ity an'ity izay dia mahatsiaro ambavaka manokana ireo kristianina rehetra izay mitalao ambavaka eo anatrehanao, ny amin'ny tsy fahampiana misy eo amin'ny fiainana, ny amin'ny fitadiavany izay
momba ny tenany manokana, ny amin'ny asany, ny amin'ny fianarany, ny amin'ny tokantranony, ny amin'ny ara-bolany, ny amin'izay momba azy rehetra ka nangatahany teo anatrehanao, dia hitalahonay mihay no vavaka tompoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.